Tapaporohana dia ampeniny Andry Rintso. Ahoana tsara dokotera? Ahoe jereko? Tsy kose. So mba alainga ary ty valiny analizy ty. Tsy afaka miteraka honya fa momba tanteraka kay. Matoka ianao androandry kalamena rana-pamitaka. Mpivavaka mety tsara velatsy. Aza atao tonga any an-trano any afa matoka ianao. Fa inona koa ty mampifofofofo any ramosy avy any e? Tomona avaty ianao. Misy inona e? Vehivavy mpamitaka. Maty aho. Marina mihitsy ny aiahako. Entinao anaronana ny ratsy ataonao fotsiny ny antony ivavahanao kay. Fa ino ty mahazo anao e? Mbola mody fanina ihany. Matoka ianao androany kendraiky faty ihany. Odreo! Avelao abata. Raha foko no apariko matoka eto ianao. Ianao ke tsy manazava koa hoe misy inona e? Indra matovy valiny analizy nataoko tsy afaka miteraka fa momba. Te zanakiza zany aro. Ahoana? Ohatray, fa maninona mama no mangana be ohatran'izao? Tsy maninona ke za. Tsy maninona ko mangany? Lazao anao hoe naninona ho ahy io? Iaro aza miasa saina amin'izany ry. Zaho koa very mama dia tsy hampiasa saina aminareo naninona ho ahy io? Ka tsy afaka hiteny andrian'izany ahy e. Dia izany indray ary izany efa mpizarana mamy eo raha tsy izaho e. Sady zangery mama ka tsy zazakely intsony e. Ao aloha ndry andehanako atorika. Reraka be tsy teny mihitsy izany. Mialatsiny aminao kosa aloha zanako fa tsy afaka hiteny marina aminao Tsy tiako hoe ankahala indrainao ianao na dia lazainy fa tsy zanany aza. Fifandraisanareo koa efa afaka sao dia vao mainka hanimba n'izany eo. Fa dia iza loatra rery tompony mandoto ny sain'ny vadiko iny zanany izao dia lazainy fa tsy zanany. Izaho mbola tsy namitaka azy izany ka. Sady ataoko ahoana koa ny fanao an'izany aminy amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Tompo, fonjeo ireny tokantranonay ianao mahalala sy mahita ny zavatra rehetra. Tofa, ahoan'izay mandeha kely misy zavatra saika antaniako anao. Hoe ahoana? Maninona kay maminy? Mangana be ny tarehany. Tena tsy haiko re mandeha. Tsy hay ahoana e. Ino no atatra anatiko tsy haiko ahoana? Ko maninona raha izy zao ny anontanianao? Namaly ve izy dia isahirana ny tananao koa ahy e? Ka manahirana ngeo ahy e. Mba lazao moa izay fantatro dofo e. Mama tena tsy mety miteny mihitsy nefa mampalahelo anahy izy. Ka hita made? Niady tao izy mivady. Niady? Ie. Dia nifampikasy tanana mihitsy ve? Fa nanomboka oviana indray izany dada mamono amin'ny mama. Ary ataoko mahita iny androany. Tsy ekeko kosa izao. Aoka iaro Zay ihany angely saika tsy tantarako taminao e. Sao mba nimbay amin'ny asako ary tika alakely ty. Tsisy atahoranao izany e. Fa maninona moa mama ny vononao? Iaro,
Mangina mihitsy aloha anao mama. Dia inona moa zany no tokony hidiranao amin'izany? Reko vera angatiny ka sianao tanao ohatr'izao dia tsy hidirako a. Tsy ekeko kosa izao. Vehivavy mpamitaka andreninao e. Izay raha tianao ho fantatra. Tsisy hidirako raha angatiny adinareo any a. Fa ilay mifampikasotanana kosa tsy voako a. Ary mba asio fanajana kely a. Hitako eto ianao tsy manaja. Hay tsy rainao ako. Manda. Izay ny marina e. Lazao azy mihitsy ny fitaka nataonao efa taona maro. Maninona? Fa iza ndraiko? Ny reninao antanina e. Izy ihany no mahalala an'izany. Mena rano. Mila fanazavana aminao mama. Marina ve ireny tenin'ny dady ireny? Tsy marina izany anaka. Tsy fantatro izay nandoto ny lohany tany. Ka ina fotsiny ary mahatonga azy hiteny an'izany e. Ka za koa aza anie mba gaga e. Tsy mbola namitaka ny raindry izany a. Ataoko ahoana hiaro no anao an'izany nefa izany no toy ny tena ho kristianina e. Ny dada izany tsy fitiavana mihitsy mibetsaka. Izao hiaro a. Na tsy tia Andry azy izy a. Tia foana. Izy nato izao Andry. Olona tsy tia avy ry mama ho tiaviko a. Ka tsy mety ho azany. Si, sana anie dia tsisy. Fa ianao nga no niteny tamin'ny aro hoe ndray no namono ary tofa. Azafady madama. Nisikotra sy nanery amafy izy dia tsy hitako izay avaly dia nilazaiko hoe tena fona madama. Eny, tsy maninona ka. Tena mafy loatra tofa ny azo fijaliana zakaiko ato tokantranoko ato. Fa inona ny tena olana madama? Ka lazainy manda fa tsy zanany ange hiaro ry tofe. Tena hoe tsy azoko mihitsy hoe inona mahatonga azy miteny an'izany. Hatray. Vahoana koa ary zany ataon'ny Mbs izany e. Ianao koa ve dia vita mitaka azy? Haiko tsara aloha raha ianao e. Efa mba miezaka manazava azy ny amin'izany ihany ary tofa fa tsy mety meno izy a. Mahereza madama. Ny tompo mahalala ny zavatra rehetra e. Izany mihitsy aloha e. Saotra betsaka tofa. Yo. Fa maninona koa ary dada miteny hoe tsy zanany a. Dia raha izay tokoa ny marina dia ahoana? Zanakiza izany a. Ohatrany hoe tsy nampoziko aloha hoe mama ny avita mitaka ny dady izany. Na kristianina dia koa ve dia avita an'izany? Marina amin'ny fiaranako aza misy andeha amin'ny zelona rehefa mandinika an'izany a. Oay! Allo, izao azafady? Eny tompoko. Izany reniny ka. Andriamanitro. Ao fa ho avy izay izao dia izao tompoko. Loza. Manda. Efa ilaza inona indray ilay mianaranam-pamitaka tarana kevity e. Tena mba hoka izay raha mba azo atao e. Andao aloha tsika ho any amin'ny hopitaly fa voadonan'ny tômôbila nge ho niaro e. Efa manomboka mivaly aminareo tsikelikely izany ny ratsy vitanareoko. Aza dia mba manao an'io re. Andeha ianao sa tsy andeha andanako hamonjy anjanako e. Ndao e. Tompo, fonjeo zanako. Dokotera tsy mahalala teny gasy. Efa miteny hoe tsy zanako izany io a, mbola mesista ihany izy hoe mila ndrako. Zanakao io manda. Ka ho tsy maintsy ho hitantsika eo moa izany ko. Ndraso fa tia izy miantso a. Mehoery a tompo.
raha maha-olombelona tena mila tsy ho zakako izao sedra sy fitsapana mandalo amiko izao. Efa miveriny manda. Raha tsy mahita pirofo mihitsy matsy tontsino a. Iny jereo raha tsy matoky. Vao pirofo izao fa tsy zanako ny zanakao. Iny jereo e. Ahoana? Vehivavy mpamitaka. Eo tony dia mody miana any eo. Karakarao rereo ny zanakao fa lasa ody e. Tena marina. Tsy zanako manda tokoa iaro. Very a. Tena fanina ny lohako. Dia zanakiza zany. Zany ery tomboka tsy mbola nanitsakitsaka mandy zany mihitsy e. Inona re ty e. Tena mihodina amiko ny tany aman-danitra. Fa ahoana izao e. Nefa dia efa pirofo mazava be tsy azoko elana intsony ty. Ampafantaro anatin'izao tompo a. Tena tsy azoko mihitsy ka. Madamo, tia sakafonareo mianaka. Misaotra dofa. Fa nanao ahoana izy ao? Efa tsy dia maninona re. Efa nahazo chambre. Tsara kosa zany ko manao inety ivelany eto zany ianao fa tsy miandry azy. Sa efa misy miandry azy ao? Tsisy ka. Maka saina kely fotsiny a. Manahoana amin'izay ry dofa? Lozange madama fa miboboka ataoko ao ny ianao e. Tena hoe mamitampona tsisy masandro miratra mihitsy. Tsy haiko mihitsy dofa. Tena nazaza fanina tanteraka. Vao pirofo anery dofa fa tsy zanako manda tokoa iaro e. Oadray, dia zanakiza zany iaro kely. Tena hitan'Andriamanitra dofa fa tsy mbola tsaroko namitaka ny mandy zany a. Tsy azoko zany madama. Dia ahoana fotsiny? Tsy haiko e. Nazaza valalaniny. Ndolo hitrejery any iaro e. Mba lalina ndray zany marina mafy. Nanahoana izay ny zanako? Efa tsy maninona mama fa vatako mbola mangifiry kely a. Sitrana miadana foana eo ki io a. Ary tata toa mbola tsy hitako mihitsy. Sahirana miasa ki izy a. Na zany asa. Sana veno miditra hopitaly na sahirana miasa ohatran'inona aza dia tsy mba mitsidika na iserana kely fotsiny aza. Sa tena marina fa tsy zanany a? Iaro a. Izay asa lamandrilo atao. Dia misaora ny tombo fa mbola namindrano fo. Ny velominy fa tsy maty tao anatin'iny accident iny. Ny tokony ataondry izao a. Ny bebaka dia mandray an'i Jesosy. Tena marina tokoa zany ry mamy e. Zany mihitsy ka. Izay nge ilay tokony hoe havita fihavanana amin'ny tompo rehefa mivoaka ny trano fa tsy ho fantatra izay loza tampoka mety hitrangy eny an-dalana eny e. Raha tamin'iny izao ndry sanatrika maty a. Mba ho aiza ny fanahitry. Tena marina zany ry mama. Tena iova. Anolo tena ho an'ny tompo. Tena ny andro sisa velomako a. Atolotro azy rery ihany. Misaotra Jesosy. Arabaina ianao mandeha kely fa tsy maty fo amanaina. Misaotra dofa. Ndana aloha manao repos tsaka ndry e. Fa dada aiza? Te fona aminy a? Iaro a. Tena mety zany. Nefa ndry mbola marefina izao e. Eny ary. Aleo aloha zany akaina. Sady izy aza mbola tsy ato. Tena niova kosa ane iaro zany e. Faly adofa. Nandray an'i Jesosy nge izy tany amin'ny hopitaly. Zany dia rain'i Jesosy marina mafy. Zany tokoa zany le hoe zavatra rehetra miara-miasa aso izay tian'Andriamanitra. Tena zany mihitsy ry dofa.
Ay, efa tsogato zarabaratra. Manda, fa nanomboka oviana indray moa izany ianao no misotro toaka ka. Manomboka tamina mitahana disy faratenana tanteraka ny aminao raha ohatra anao daholo raha te kristiana. Tsy mivavaka dia aleo tsy mivavaka. Aza mba mitsaratsara ohatran'izany kosa dady e. Izy tsy zainao zany tsy ilaiko miantso azy antany ondrinao ny amin'ny tena rainao voafitaka ho aza efa voabolofo zany Ndana aloha ianao matory e. efa famitsaka tararakeva mpivavaka me tsara velatsy. Fa tena marina ve izany ry mama? Nazaza kimba fa natateraka. Tena hitan'Andriamanitra fa mbola tsy tsaroako hoe nanitsakitsaka amin'ny mandy izany nefa dia voapirofo tamin'ireny indrinitra hopitaly ireny fa tsy izany Andry e. Dia ahoana fotsiny izany? Efa hoe tsy haiko Mahagaga. apetraka amin'ny tombokia, tena maizina amiko ny zavatra rehetra. Afaka mba miresaka amin'ny dada ve za? Tsy efa teneniko moa hoe tsy ilaiko miantso an'izany dada zany fa za tsy rainao. Amiko raiko foana ianao. Vao niratra nahita masoandro dia efa teo foana ianao mandrakizao. Tsy avakosoka amin'ny maharaiko anao izany. Dada, mifona fa tsy nanaja anao. Mifona tamin'ireny fihetsika sy fiteny nataoko nampalaelo anao ireny. Izay indray nga zany ny fomba fiadinao sy ny reninao. Matahotra ny voaroakato dia mody mifona. Sa dada ny tonga saina satria efa nampidiriko anjaka tapoako Jesosy tsy idiran'ny mama izany. Mba ianao andianako e. Eo manandeha hiasa afa-tsy. Tena tsy mety mamelana mihitsy angery dada ry mamy. Efa mba mifona nanao izay azoko natao tsy nenony akory. Zao iaro aza manamailo tena amin'izany ianao rehefa vitanao izay tokony nataonao. Raha azo atao ny tompo dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Raha mbola miankina aminao foana ny dikan'izany dia ataovy izay havananao amin'ny olona rehetra. Fa ny olona manana ny safidiny, tsy azo terena, ianao no mila mamela heloka. Ny azo indray raha tsy hamely izy dia anjaran'izy sy Andriamanitra izany. Eny mama, dia tena tsy fantatry mama mihitsy izany hoe iza ny tena raiko. Tena tsy fantatro iaro. Farakaraky ny eritreritry mama, ina izany mety nahatonga an'izany? Tena tsy haiko maizina amiko. Tena mbola tsy nahita ohatran'ity indray nefa azoko antoka fa mama tsy mba mandainga an'izany. Tonga ny fotoana alaiko amin'izay ny zanako. Efa tokony andimby ahy izy fa tena efa manomboka miahanty sakany. Nefa ahoana ny ataoko? Mino afa-tsy ho sarotro izany satria araka ny fantatro fiainako dia efa mikorotana zareo. Efa fantatry ilay zalahy iny fa tsy zanany aro. Ary tena alany tanteraka izy manaka. Draso fahitako ny hevitra. Aleo andianako any dia ho hitako eo ny tonginy. Fa mifantatro dia tsy maintsy tonga eto anatsiako ny zanako andimby ahy. Manahoana Ramando? Ohatray, le rangabe ity indray. Inona foana ny tsy aritra ao anarakaranao ahy? Mila miresaka tsika. Za rangahy ity tsy mila miresaka aminao
lohako ary zany mbola bota tanteraka ka tsy tia anankareny ianao. Zange rangahy ka afaka manova amin'ny fiainanao tsy asa amin'ny olona amin'ny resaka orinasa tsony ianao fa ianao indray no tompony. Mbola tsy minyeriko foana ve ianao Ramanda? Tena marina ve zany? Hoatray oviana tadilany mbola namitaka anao Dia inona zany ny ataoko ka? Tsotra be fa raha vao zainy vitanao tonga dia tsy mbatrika tanteraka amin'ny fiainanao. Laha zao rangahy fa ataoko Eny ary iny zanabadinao iny no eto anamiko ataotsika sorona dia mivadika amin'ny fiainanao. Marina ve? Fa tsara am'izay ve itsy aloha itsy ary izy ary olona hafahafa miresaka amin'io. Ohatry ny mahaliana izany ndrasy hoe ataoniko akaiky dia hodinako atsy ambadiky ny tômôbilina tsy henoko izay resany. Ka ahoana? Mety aminao say? Raikitra zany inona koa moa ny asako saina amin'iny? Na ho faty atao soronany azy iny inona ndraraiko azy? Taovako iny sa volovoloko? Zanako koa Andry iny Ahoana? Fa sorona ahoana? Iaro ve zany? Tsara loatra zao azy. Raha alina dia ataovy za tongavany aty amiko. Ity misy raha mpanafody omeko anao. Ataovy amin'ny mosoary ty dia saromy amin'ity ny vavany sy ny orony no sepotra dia batainao izy aveo. Kira dadalahy, aza matahotra fa tsy maintsy tonga ko any aminao izy raha alina Aleo miala eto aingana. Misaotra tompo Aiza ihany koa ary tiaro. Efa tapitra ny rava daholo ny mpianatra nefa izy mbola tsy nipotra ihany. Aza hita ka ny fandisy izay dia efa lasa izy. Loza angamba. Iny kosiny iny ka. Iaro Iaro! Kodry, dofa, fa manina ty ampianaranay ianao? Sa niverina petite section indray sa dia tsy hainaina? Dofako misy zavatra miatra manaina Iaro dia tsy maintsy mitsena anao Fa misy inona? Nanino mama? Tsy mama ka. Ianao mihitsy. Tsy azoko. Tantarao mihitsy aloha fa aiza hodikodina ny resaka ka? Hitako hoany rainao teo Niresaka tamin'ny olona hafahafa zay izy. Mety iny angamba n'le hoe pomasy. Dia nohenoko ny resany. Soa aza fa henoko fa tadiavandry zareo atao sorona ne ianao Iaro Ahoana? Zany efa nomeny fanafody ananatoranananao ralina mihitsy aneny rainao mba ahafahany mibata anao Andray kosa tsy eke kosa zany Indrindra ve tsy fitiavana dia fara amin'izany mihitsy. Dia inona zany no atao dofa? Zao Iaro andao aloha ianao afeniko any ambanivohitra anay mandra-pilamin'ny toedrara zay mety. Dia ahoana mama? Aza matahotra ianao fa za indray mandamina azy Eny ary misaotra dofa. Zao ihany ianao dia ateriko any amin'ny taxi brosy Efa nisy olona niresahako hitsenanao any. Za tsy afaka makamy fa sao dia vakina fotsiny eo. Dia ahoana zany ny fianarako? Janona kely aloha Iaro ny fianarana. Ny aina no ambony. Ndray ariko. Koa ary ty Iaro mbola tsy tonga foana. Zany mahazaza ratsy taizazy Vehivaviko maizina mbola tsy miditry ny trano ihany. Mba hoaka izay Manda,
Tsy narary anao marina iny dia tsisy irarahinao azy a. Izany mihitsy ka. Tsy te-ady aminao afa aleoko mandeha. Izay koa ny fahindreny e. Mba lasa iza tokoa ary ilay zanabaratra iny. Efa mivalo alina izao. Marina raha tsy ho fahateto daholo ny tetika rehetra. Tompo, hitanao izay zanako izay. Lasaiza re, tena tsy mba fanaony mihitsy izao ka. Very amanta, tena tsonoty ilay zanako alina. Samy veritsika e. Gamba misy irarahinao an'iny indray. Samy hafa mihitsy raha matotia. Maty daholo ny mipaika rehetra. Tady laza ihany efa sasa miandry. Tompo, lasaiza re izay zanako izay e. Tady avinao izay raha matotia. Tsy maintsy ataonao za tongavan'izay eto. Hitako ve penipenina sy vadika dohatra izao Tsy any e. ahoako e. Ataovy eny tsy tonga eo indra riva e. Tsy azoko mihitsy koa ilay rangaty. Marina e. Izay fotsiny e. Tsy voatery ho azonao daholo ny zavatra rehetra mitranga. Dofa, ndao tsika isanao aloha hiaraka ho any amin'ny polisy e. Fa ahoana madama? Ka efa maly ange hiaro ny tsinody dofa e. Mila mampandray amin'ny polisy tsika. Tsy mila an'izany tsika madama. Fa ahoana e? Nafeniko any amiko any ambanivohitra izy. Maninona? Fa maninona? Ka tediavo ny vadinao sy ilay mpimasiny atao sorona ny hiaro e. Sendra inko ny resaky ry zareo. Ahoana tsara hoe ry dofa? Tena marina ve zany? Madama, tsisy tokony andengaiko anao amin'izany e. Tena rangaha tsy matahotra an'Andriamanitra. Ary izay izany vao azoko ireny fihetsika sy fomba fiteniny ireny. Mahita amiko iny androany. Aleo aloha madama ho tiana fanina so hanimba zavatra. Efa ho iaro. Tsy mbola e. Tsy mbola dia izao ny paozinao. Tsy miasa saina mihitsy. Ka inona ary no ataoko eo? Sory izay marina raha matotia. Marina inona indray e? Nataonao aizy hiaro. Ohatra, fa inona moa izany ilay tena iasano saina amin'ny aro e? Nga zanakao indray izy. Tsy efa izay foana moa ny teninao. Sa kosa misy zavatra hafa ao ambadika? Zara matotia aza anaovana teny hafahafa ohatr'izany fa tsy ho zakanao ary raha mivadika eo a. Mivady fa tsy ahoako e. Aiza dadalahy? Ela mihitsy zao ny andrasako. Aiziaro. Maninona moa tsika mifamitapitaka e. Tena ifonana rangaha. Izay mihitsy ange zao nalehako aty aminao e. Tsy nody ange izy. Efa ho 3 andro zao. Tsy hay hoe lasa izy. Azam-bazaha kely no ivarotany lasakabelo eo a. Tena marina ho azy zany. Lasa latadiavo izy. Zay. Ataovy atongavany aty farafahatarany rapitso. Fa rehefa tsy tonga lahaty zay, dia ny vadiny lahy entina aty. Raha izay indray aloha tsy maninona mihitsy koa e. Ary lasa lahy e. Hitanareo tsara fa za tsy azonareo fetsifetsena fa rehefa tsy hitany zanakao, dia nareo koa no dorako velona eo. Hitsihitsy anareo amantsy. Miala tsininy aminao ary domona malala fa rehefa tsy hita ihany ny zanakao a, dia ianao nataoko sorona amin'ny solon'ny toerany. Mila manan-karena e. Dia hanorina fiainana vaovao fa tsy misy tokony ilako anareo mihitsy sonko io. Ndraso. Aiza moa ilay fanafody mimeny dadilahy iny? Ty eny. Aleo araraka amin'ny mosara dia ho seporina. Zay.
azafady zay fatorana arandraso bataina dia andeha aleo mailo ihany fa sao dia taitra eo do fa ka hanimba zavatra angina tsara ka miesona be tsy maro izy ambonin'ny tany mihitsy ny anao lahy lasa zao any amin'ny dady lahy tsidika vao mijanona aiza ny atiry dadalahy tonga zay mandroso tena laivatriny ty tena tsy hita mihitsy angamba ny aro tena tsy hita mihitsy ary dia io netiko aty arak'ilay tenitsika io ny vadiko ary miaratsy ny amila fa aminareo nanaparako mifatezerako ndraso fa hovelesiko tapoka zany ary noho izy zay andraso afatotra miaraketo amin'izay aiza zany tompo fonjeo fa mifatotra ny tongotra aman-tanako dia iza koa ty olona mifatotra miaraka amiko ity to manda kay marary afaratiko oare to mifatotra dimona fa ahoana zao dadala mpamadika ay tatra tonga so fa ahoantsika no mifamadika vany lahy teto izy tsika ny namadika iza ny namaty voalohany zasa elahy aiza ny zanako zanakao dadala mpamadika ay tatra tonga so fa ahoantsika no mifamadika vany lahy teto izy tsika ny namadika iza ny namaty voalohany zasa elahy aiza ny zanako zanakao inona matatra anareo fa zanakao ahoana moa iaro zany noho izy roleketrina loatra manaiky hofitahana amin'ny kely fotsiny zary le tiany tena rainiaro ngatsy sarony lahy le vadiny latsinatsiaro fiainanetiny lahy taty amiko iny nasaiko nody lahy dia izy ny janona taty amiko tena tsy vaniny lahy mpamadika zay vao azoko zay zany ny tsy nahatadiavako ny nahazahoako aniaro ayatsy nahatsiaro saina ny netiny manda taty satria raha nahatsiaro tsy nanaikaka ty mi elany tena homora ambakainako iny fa ao eto ary le ty fanao raisiray raha tafava eto matoka lahy la antitra tsy mahay miaina raha tsy tonga eo zanako miaraka dorako velony nareo tsy asiko tolana revona na tapaporohana anankiray azy vanlahy teto zay ry pomasy mpamita bahoaka dia raha tsy amahony ady aniny ny zato izy adalany lany teo vao vitaka izay pomasy efa mpamitaka hatrany kibondreniko niny adalan'izay olona manaiky hofitahana ary le ty ny filoha rahanay ange ka ny devoly nga tsy hainy lahy fa rainy langy izy manatonana ihany raha te hijoboka mivola sy ny akohanareo fotsiny ho anay vola sy akotsitrinako niny zay ny matavy raha mahay mampanakarena ary le ty zany maninona raha zalo nataoko manakarena voalohany nefa jereo angety tranobongo keliko ty zany rehefa dala siketriny ianao nge mbola afaka mibebaka na pomasy azy ianao tianao Jesosy zany ane dia tsisy ataovy mivolana tatelinareo farany fa rehefa aveo
de ilalaotsika esy fa la teto azahy mangina manda ndao ivavaka. Ohatra lahasay zary izy mivady efa ela mivita ny sakafo maraina nefa to mangina be mbola tsy nisy nidina ihany. Raha sy hoe jereko marina raha misy olona ato ny varavarany efitrano azy ty to midanadana be hafaafo sao a tamin'izaho le ny fomaraina iny koa aza ny varavarana tany ambany efa tsy niditsony odry ny telefonan'izy mivady ary reto mipetraka eto amin'ny table de nuit reto daholoko. Misy tsy mazava ka de lasay zany efa tompo inona ny ataoko de ho sanatry ve. Tofa, fa maninona ty ianao? Manahoana aloha iaro a? Manahoana Tofa? Loza angefa tsy hita ny nalehan'ny dada sy mamanao e. Zay ny nalehako aty aloha zao de zao mihitsy. Fa tsy hita ahoana? Tsy haiko hoe lasaiza fa vao maraina be de tsy hitako tao tsony zareo. De ahoana? Inona natao amin'izany Tofa? Tena misy zavatra mampanahy mafy mihitsy ry aro a. Hoe lasa ny dada natao sorona ny solony terako ve mama? Zay indrindra zao ny ato an-tsaiko. Andao malaky hiakatra zao de zao fa lozana e zany e. Miomana ary de ndao e. De aiza nefa nahitana an'le maso be iny? Oka aloha himiodiody eo mbavahady tiny ianao. Io iny tokoa sary-pisainana so tsika efa mbola tsy tonga ary inona ary dia ataony jereo ne ndraso aloha arahana maso eto de arahana zay alehany. Hevitra mety mihitsy ny ianao zay. nataony zalahy iny azy ary zay zanako zay tena midy be ty trano ty tsisy olona mihitsy mivavady azy ty midy gadana beko. Inona moa zany fa de tsy ho hitako ny zanako. Any amin'ireny natotiko zany fatezerako zany androany. Aleo mody otorako velonao reo anio. Iny efa lasa Ndao hoe arahana aza diny mivavaka mangina ao am-po fa tsy mbola aiza iandry atsika any ry aro a. menatra anao ato mona mifona re aiza daholo mifototry zao nefa de reny nanaovako anao. Mamela anao ahy e, samy voafitaka tsika mipetraka eo amin'ny toeranao koa. Misaotra ravako fa ia ataoko fady ny tongotro zany andeha pomasy zany manomboko zao ary nafarako taranaka faramandimy mihitsy. Tsara rehefa tonga saina ianao e, fa zao manda mbola miandry ny fiverenanao ny tompo. Ny beba dia miverena ny fitiavana voalohany. Eny akia raha afaketo sika ny andro sisa rehetrako dia atotro amin'ny tompo. Kristy miantony avelomako dia raina Jesosy dia ity sikarakarana mianaka ary andray ny aro toy ny zanaka naterako. Saotra letsy ary andolo tsika ivavaky. Aiza tokoa iaro e. Eny nidofany hono ny resaka ireo siopimasy io e.
hoe ho ataonareo sorona izy dia nafeniny any ambanivohitra ndry zareo. Zany misaotra azy. Miala aminy ianao. Nataonareo aiza ny zanako? Tsy ho hitany lazany iny le tia. Sady tsy mendrika azy koa ny anana ray-pomasy mpamono olona ary mpamitaka ohatran'ilay e. Toela indray no misobevavy. Ngasy fantatry lahy fa eto an-tanako ny ainareo. Tsy ahoanay ry le tia. Kristy no antony havelomanay ary ny fahafatesana nazoanay tombony. Ka sa zany vonona lasa mivoaka ery ivelany ery. Hotorako velonareo androany. Lasa hoa Kay! Aza rodritina ohatran'izao le pomasy sy matahotra tia. Tsaoko e. Ary tena mahatatsaka ty rangahy ty naantitra aza izay rety fisotomany anay. Maty marina. Eo aza matahotra fa ilalaotsika e. Avilo zaty zotondrahana amin'ny lasantsy fa tsisy retany hafa. Ataoko tsisy na dia tapaporohana levona azy nareo androany. Avelao zay. Mifona letsa. Fona e. Ay malaky milavolefona ihany. La zao malaky zay misy anjanako ratsy zany arehatra aminareo ty afo ty. Ka tsy hitanay izy e. Malaky ianao fa hodoran'le rangahy tsy mataho-tody velona e dada sy mamy e. Hoatray hoa marina mafy. Tsy mino an'izany aho hoe tsy hitanareo zany zay misy azy. Aiza ny zanako? Efa impiry any no niteny an'lahy fa tsy mendrika ho an'ny aro ny anana ray-pomasy ohatran'lahy. Zay andry le teny mendrika ho rainy a. Ahoana? Raha azoko tsara zany dia ty pomasy ty ny tena raiko. Zay zany marina. Sady zanako ve dia tadiavinao atao sorona e. Sanatry tsy hanao sorona ny zanako zany afa ny hompandova no ilako azy. Andova ny asa ratsinao? Tsy anjarany lahy zany le tia. Tsy any lahy mihitsy ny mitsara. Fa rehefa zany ihany. Rehefa tsy teny zay misy anjanako nareo dia arehatro ty. Ty hafa velao ry zareo e. Iafo. Zanak dada. Efa ty hafa fa anao reo ray aman-dreniko reo. Tsy manana ray aman-dreny amreo zany ianao fa za ihany no mendrika ho rainao e. Areo alevantsika any amin'ny varotsy mifody any amin'ny mandrakizay ihany reo fa hanorina fiainam-baovao tsika mianaka. Oneratsika ny lasy. Ataoko inona koa zay ray-pomasy? Tsy mila anao zany ah. Aleoko ary tsy manana. Aza dia manao an'izany zanako a. Miala anao fa tsy laiko mikasikasika eo ah. Noho ianareo zany dia tsy tia any zanako a. Mendrika ho anareo no zany no faty. Are teo ariva ho hitanao koa fa are ary ty trambonko ty. Nga ianao ihany manana brike. Alefaso misy dova. Alefaso amin'izay mahay daholo ny lody ratsiny. He, fa mitady namiko mihitsy zany le zalahy ty. Alefaso dova. Mipetratraza. Eta ty afo mirehatra amin'ny brike ty. Ary no mendrika an'ty. Kay, vonjeo, mantsano. Hoatray, ary ho aiza koa le rangahy iny e. Ay, mayonge ianao rangahy ty e. Aleo faty eva za mampifatorany ray aman-dreniko. Aza manao an'izany aro ah. Mamelany elo ny farainao foana ne io e. Zay fa misaotra zanako. Mivoatao ianao rangahy ty fa efa tapitra mirehatra ane le trano e. Ndao le ty vonjena. Aiza tsony koa ny aminjenareo azy amin'izao e. Tsy nareo indray no faty anaraka azy eo. Maye ane olo, maye, vonjeo e. Na dia tapaporohana lemo na sise. Lasa lavenato aho e.
Fonjeo aho e, fonjeo fa ety an-tany de misatatra sady miafy be de olona fonjeo e. Andatsika hiala etangana dia antso fokon'olona. Tsy te hijery a. Izay misy mety. Mamerina mifonana rezy mianaka indrindra fa mindriry aro tena mifona tamin'ireny fitondrako andriry ireny. Mamelanao izay dada, sady tsy mametsiny anao koa fa na iza tamin'ny tearanao dia tsy maintsy ohatran'ireny koa no nataony. Samy voafitaka tsika ndao no avy indray no mpanjinina hiara-ndeha amin'i Jesosy ary izy irery ihany no kapiten'ny fiainantsika manomboka izao sisy izao. Mametoka anao hiaro fa andray anao toy ny naterako mihitsy ary tena ray tia sikarakaranao. Misaotra dada. Dia misaotra ny sekodofa tamin'izay rehetra vitanseha fa raha tsy tao senanay kohiraka Andriamanitra dia asa fotsiny izay nahazo anay teo. Izany mihitsy, zava-dehibe loatra ny vitanao taminay telo mianaka dofa. Jesosy izy telo mianaka nandeha izao rahantsika namindra fo tamintsika izy ka na dia efa tao Tapaporohana sisa tsy may azy tsika nanaovan'ny satana antsika dia tonga izy namonjy atsika sy nanisy fofinaina mahavelona atsika ka natonga ny fiainantsika ho feno voninahitra e. Say indrindra ry seha. Dia raina ny anarany masina. Aleluia. Ianao raha toa fa raha za manokana raha mandinika ny lasako dia te hisaotra sy kika mafy hoe aleloia fa ny fahasoavanao Jesosy no nato zao tena hoe tsy mendrika ao azy toerana misy azy ao fa noho ny fahasoavan'ny Tompo mipetrangy mino fa tozany daholo isika izay tsy mendrika ho tiavina feno faharatsiana maloto ny fahotany efa tapaporohana sisa tsy may fa tonga Jesosy tonga izy nanaiky andaon'ny lapany ray namonjy atsika izay efa nataon'ny satana sambobenina ka nampisy voninahitra atsika natoy ny efa tapaporohana asika tapaporohana izay maloto sy mainty efa tsy mendrika ny hojerena intsony fa sofa teo Jesosy fotoana izao fotoana andiniatehina amin'izao akaiky mipasika izao raha izay ny fitiavan'i Jesosy atsika dia manao ahoana kosa ny fitiavantsika azy ho indrindra izy anakatolory ihany fonao ny foko sy ny fonao no endrasany amintsika ho setrim-pitiavana izay nataony ho asoanao raha tia ianao Jesosy dia hitandrina ny didiko tianao anie Jesosy ary ianao mba tia azy ve fa leo ny fitiavana ianao anio raha sitraka aho. Tapaporohana dia ampeniny antany irintsoo.